Fa manana ny ambarany kosa moa mikasika ireo fanaka izay nomena ny commune Andrenivohitra Toamasina ny orinasa Ambatovy araka ny fanambarana izay navokany dia efa tamin'ny 13 Desambra izany hoe iray volana mahery izay no efa naterina Ambatovy ireo fanaka ireo ary nisy ny taratasy nanamarina fa voaray tamin'ny endriny mbola tsara ireo fanaka ireo. Nyanjenjininy kosa. Miteraka resabe ny fanaka izay nomena Ambatovy any commune Andrenivohitra Toamasina izay nokian'ny filohan'ny tetezamita ary naseho teo anoloan'ny vahoakan'ny Toamasina nandritry ny lanonana fitokanana ny lapan'ny tanàna omaly noho ny kalitaon'ireto fanaka ireto izay hita fa simba tokoa. Nisy ny fanambarana izay navoakan'ny orinasa Ambatovy mba hitondrana fanazavana mikasika ireo fanaka birao ho an'ny commune Andrenivohitra Toamasina ireo. Tao aorian'ny fahataperan'ny fanorenana tao Ambatovy dia nisy ny fanaka sy fitaovana betsaka azo zaraina ny orinasa. Tao aorian'ny fifampiresahana teo amin'ny commune Andrenivohitra Toamasina sy Ambatovy dia fantatra fa mila fanaka maro isan-karazany ny lapan'ny tanàna ao Toamasina izay vao avy nohavozina. Neverina Ambatovy fa mahasoa ny rotota izany ka izany indrindra no antony nanolorany ireo fanaka efa niasa miampy fanaka vaovao natokana ho an'ireo bureau dimy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny commune. Izay no ny fanarahan'ny rotota raha ny voalaza ao anatin'ny fanambarana. Tamin'ny 13 Desambra lasa teo, izany hoe iray volana laza izay, no naterina Ambatovy ireo fanaka efa niasa ka ny mpiasan'ny commune no miandraikitra ny fametahana na ny montage azy ireo fa ho an'ny fanaka vaovao kosa dia ny mpivarotra azy no anatanteraka izany. Nisy ny taratasy nanamarina fa voaray tamin'ny endriny mbola tsara ireo fanaka ireo. Tsara ny manamarika fa tsy naharay fangatana solosaina na fitaovana informatika mihitsy ny orinasa Ambatovy. Satria maro dia maro ireo fitaovana tsy ampiasaina intsony hatramin'ny nahataperan'ny fanorenana tao Ambatovy. Ity fanolorana fanaka ho an'ny commune Andrenivohitra Toamasina ity dia tafiditra ao anatin'ny lisitra lava voaraina Ambatovy ka mangataka fitaovana efa niasa tao amin'ny orinasa. Efa nanome fitaovana sy fanaka efa niasa ihany koa Ambatovy ho an'ireo sampandraram-panjakana sy ny mponina manodidina ny faritra iasan'ny orinasa sy ny toeram-pitsaboana ao Toamasina raha tsy ilaza afa-tsy ireo. Ambatovy dia manamafy hatrany ny firotsahany sy ny fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana maharitra eo anivon'ireo vondrom-piarahamonina iasany.